Kolo FM manolotra ho anao diso lalana. Tantara nosoratany Rakoto Arvelo Serge na Rakoto Gasy. Odelomin'ny tapapiroana Christophe Rabiarimanana. Miaraka amin'ny Nirina, ny vola tiana Ratsoelosoa, Ianja Vola. Nandray ny feo, afatra Andrianarivo. Nandrindra lafiny teknika, Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanampi-tosa tapapiroana. Ramatoa Mara, manahoana ianao? Inona vaovao? Manahoana madama? Inona moa ny vaovao eo fa zao miatrika ny fidiran'ny mpianatra izao dia sahirakirany. Itovizana io e. Manomana fitaovam-pianaran'ny ankizy mantsy izao io. Mivarotra kely tsy mandeha. Fa ny anao kilasy fahafiry izao Ravo? Hanala fanadinana baccalauréat an'ity ny ahy izao, kilasy famaranana. Ary ilay zanako farany izao kilasy fahafiry. Vao kilasy fahatelo ny ahiny ka. Somary mahadiditra dia nameritaona matetika e. Tray, fa maditra hoana madama. Fa izy fa zaza mbola tokony be desiny iny. Mbola kely nge fahitako azy iny e. Manahirana ramatoa ny ankizy ankehitriny. Inona tsy efa atao indrainy azy fa tsy mety fay mihitsy nefa mbola voazaza 11 taona e. Andramany daholo tia karazany ditra rehetra ity. Na manapatapaka amin'ny fianarana, na misary adala amin'ny namandratsy. Eny fa na mifoka zava-mahadomena sady ataony sady e. Aza kivy amin'izany ianao fa itovizany akamaroan'ny ankizy lahy miala sakany izany. Soroko eo aminao fa miay izy izao mifanadala tamin'ny zazalahy ray izay tena marika mafy mihitsy. Amin'izao izy azo lazaina hoe niova ary mba maharaka ihany rehefa mianatra. Fa neno mitaiza zanaka vavy fa ny zanaka lahy rehefa anao mididohan'izay dia tsy hita mihitsy anaovana azy. Sambatra ianao manana zanaka endry sy mahay, ny atao mandany vola fotsiny. Aza miteny an'izany ianao fa manabe sy mampianatra anao ditsika ray aman-dreny. Azo lazaina fa efa miala nenina mantsy ianao izany. Raha toa sanatria tsy anjara mihitsy ny fianarany dia tsy anjarany izany. Fa izany eo ihany. Aiza ianao izao napiditra mpianatra amin'ity fa indraindray koa ane manahirana mihitsy ny sekoly amin'izao fa tsy mahataiza ankizy. Marina aloha izany e. Ny avo eniko mitaraina dia hitadiavako sekoly hafa avetrany. Asembadika ato izao misy sekoly voasokatra voaingana ka asa indray na manahoana izy io na manahoana. Za zao voasaika ny tany anao mihitsy somba tsara izany. Sady efa misokatra ny azy ny fisoratana anarana. Jereko mihitsy io atsoatsy fa anangona fitaovam-pianarana aloha dia izay vao anoratra anarana. Velako aloha ianao madama fa anararoatra hividy kojakoja ny manana fidiran'ny ankizy io. Izao mantsy mba misy vola kely eo an-tananako. Marina ny ianao. Mazotoa dia veloma ramatoa Mara. Mandrosoa. Manahoana ianao tompoko? Salama tsara fa ianao no manahoana? Inona no azoko ataonao izay raha tsy mahadiso? Salama tsara ihany tompoko. Tsy izany rehefa nahatazana an'ity sekolinao ity dia nivily e. Anontany kely aho hoe sao mitady mpampianatra ianareo ato. Tao vao nisokatra voaingana mantsy izy ity raha tsy diso aho. Marina aloha fa voaingana izy ity e. Fa hono nitondra tota-taratasy ve ianao? Eny tompoko, efa reto e. Efa reto mihitsy ka. Aiza hoe hojereko? Tsara petraka ao reto dia atsoinay ianao alohan'ny fidirana. Tsy izany mantsy fa efa nisy nametraka ny tota-taratasy ihany ato ka hodinenay miadana ny momba anareo mpampianatra. Eny ary tompoko. Eny e, azoko apetraka tsara reto ka. Mandeha tsara ty laharan-tarobia ity? Tena mandeha tsara mihitsy io ka. Dia tsara ianao manampy atota-taratasy ihany. Ny tsy ampy amin'ireto mantsy izao dia ny fahazon-dalana mpianatra. Izay mantsy ny tena zava-dehibe fa
sady andrefesana ny fahaizanao iny no fahazon-dalana avy amin'ny fanjakana ahafahanao miasa. Manana ianao? Manana tokoa fa tsy niendrika io ka. Ny marina dia tsy mbola manana dika mitovy aho fa ho karakaraky mian-dalana re. Ay, tsara zany. Dia tsara ho manana foana iny na aiza ianao mitady asa fampianarana. Zaho aloha no talehan'ity sekoly ity. Ianao moa raha misy havitra efa fantatro amin'ireto antota taratasy reto ihany mantsy izay. Ie, faly mahafantatra anao andre Matotale. Efa nomeko anao reny moa ny antota taratasiko ka angata-dalana angamba aloha. Manantena fiaraha-miasa eo amintsika. Eny ary, omen-dalana ianao dia mandram-piona. Veloma ianao dia mazotoa tompoko. Efa maromaro ihany izay olona nandalo teto izay. Mino aho fa omby ity zavatra ataoko ity. Sady voly ity mantsy ny fafinaretany. Manahoana tompoko? Manahoana ianao madama? Mba iza koa ary tera matoa manakatsaka n'ity an-dalana. Ohatrany hoe mahafantatra zany izy nefa za tsy mahalala azy akory. Azafady ange Ramse. Raha tsy diso aho dia ianao ny tompona andraikitra ao amin'itsy sekoly itsy. Tazako maraitsy hariva mantsy ianao makaoko. Voalazanao madama, za no talehan'io sekoly io. Ay, fa ahoana kay? Mbola maimaika afaka mijanona ely eto aminao a? Tsy resaka ela aminao akory ka. Faly mahafantatra anao aloha zany. Za kosa ny Ramatoa Ramary. Faly mahafantatra anao ihany koa a? Ka inona no hitadiavanao a? Fantatry ny olona sady ity marina ny tena kanefa voaviana ny tonga teto. Atsoatsy zany dia ho lasa olo malaza sy tsongon'olombolo mihitsy. Tsy zany Ramse fa mikasa ny ampiditra ny zanako ao aminareo a dia anontany kely azafady hoe hatramin'ny kilasy fahafilo moa ny raisinareo. Ay ve zany mantony resahany amiko e. Aleo resahana mpanajana raha izany fa sitrany hoe ankizy iray. Hanao filazana aza ataoko maika fa efa manantom-potsiny. Zao madama. Ino tompoko? Misokatra ho an'ny kilasy rehetra ny sekolinay. Hatrany amin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny kilasy famaranana. Fa hono azafady, kilasy fahafiro ny zanakao raha tsy mahadiso. Tena tsara mihitsy ilay sekolinao raha izany fa miala zanako kilasy famaranana. Ay, tonga avy ao amin'ny birao fa azavaiko aminao ny amin'ny atsipirian'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ao aminay ary. Ino tompoko? Efa fantatrao moa fa mivoafoana izay ka aza misalasala manantona anay e. Ay, atao amin'ny namana fa mirary dia mirary ny anay sara-pisoratana anarana sy ny saram-pianarana e. Ho avy tokoa Ramse efa reko izay a. Dia misaotra mialoha ny fampahafantarana. Avelako aloha ianao fa izay ihany no tiako fantatra. Veloma Ramse a. Tsy misy tokony isaorana madama. Aza atao ela amin'ny fanoratana anarana fa ny anay voafetra ihany ny toerana. Odio. Mandrosoa tompoko. Manahoana tompoko? Manahoana ianao madama? Mipetrapetra aloha e. Raha tsy diso a ianao le nifanena tamiko indray mandeha iny. Za tokoa iny. Tsy izany fa anoratra ny anaran'ny zanako araka iny resaka iny. Dia mba mangataka fanazavana kely aminao fotsiny aloha mikasika ny saram-pisoratana anarana, ny saram-pianarana. Tonga dia vonona be ianao zany a. Ndraso ary fa efa vonona sy voasoratra amin'ity taratasy ity daholo ny atsipiriany zany e. Tidiny kely eo aloha. Eny tompoko. Asa hoe Ramse azafady. Ty mahafinaritra kosa raha toy izao daholo ny ray aman-dreny. Mody jerena mavomavo raha matoa fa ay mavitrika ery. Ka ahoana ny fahitanao azy? Azo lazaina hoe takatra ihany aloha e. Tapa-kevitra zany ianao ampiditra ny zanakao ato aminay. Ny tombon'ny fianarana ato mantsy a dia betsaka ny fanampin'ireo taranja atao, toy ny fikirakirana ny tontolon'ny solosaina, ny kabary, ny teny vahiny hafa ankoatran'ireo efa ianarana aty e. Ay, tsara kosa zany ko.
Efa nanomana vola ihany aty fa tonga dia hanoratra ny anaranjanako avy hatrany. Hainao ihany Ramose fa ny vola tsy azo tehiriziny elako. Aleo ampiasaina fa manjary mitady lalana. Izay aloha e. Andraso ary. Reto aloha ny sara-pisoratana anarana. Dia reto misy atota taratasy vitsivitsy mikasika anjanako. Raha misy tsy ampiny amin'ireny dia ateriko eo ihany. Toy ireny foana mantsy no ilain'ny sekoly isa-taonako. Voaraiko reto e. Hosoratako ato vetivety ary aloha ny anaran'ny zanakao. Eny tompoko. Dia tia ny taratasy kely fanamarinana. Raha misy antota taratasy hafa ilainay dia manafatra ny ankizy ihany izay e. Tray misaotra Ramose. Dia angatadalana ary aloha fa mandra-piony. Veloma madama dia mastoy ianao a. Eny tompoko. Olona ny eo ivelany eo dia asaivo miditra avy hatrany azafady. Eny tompoko. Ajerena tsara mombamomba n'ity zazarety izany. Miaraka amin'ny sary tapaka mihitsy reto izany. Mahafatifaty izany ankizy vavy izany. Iza hono zato anarany? Raharomalala Ravo. Tsy mampino hoe zanak'iny Ramatoa iny raha ity amin'ny sary ity. Tony izao azo adaladalaina fa efa mitaonany tsara. Saotratsika rehetra tonga amin'izao fotoana ivorintsika voalohany izao. Ny votoatin'ny feonantsika moa dia mikasika ny fifampitondrana mandritra nyity taona ity. Voalohany aloha dia raha malala fa sekoly voan'ny sokatra no esantsika, ary azo lazaina fa mbola vitsy dia vitsy ny ankizy. Noho izany tsy voatery ara-potoana ny karama fa miankina amin'ny fandoavan'ny ankizy ny saram-pianarany ihany. Raha misy manana fanamarihana makasika an'izay aloha dia afaka miteny avy hatrany. Dia mety hatramin'ny fahafirony volana no andraisana ny karama raha izany. Misaotra anao raha miseny amin'izay fanontaniana izay. Izy io tsy misy fotoana raikitra ho ateo. Noho izany tsy afaka mamaritra daty tsika. Ny antony dia raha malala ny asarotry ny fiainana kanefa koa tsika tsy afaka ny androaka ankizy avy hatrany raha misy ny tsy mahaloa ara-potoana ny saram-pianarany. Mila manam-paharetana kely tsika mandra-pahazo mpianatra maromaro. Manala sala koa izany ka. Ny tena manambady aman-jana kanefa ny fotoana andraisa karama izany tsy fantatra akory. Mazava ve zay? Mazava Andriamatoa Talia. Bon, tsy misy manakambara ntsony a. Ny antony faharoa ivorintsika dia makasika ny fitondran. Angamba tsy anisy resaka be ny amin'izay fa ny fahatarana sy ny fanapahana no tsindriko kely. Aleo tsika miteny melora misy ireo antony ireo. Ny manahirana mantsy dia mety hitarainany amin'ny ray aman-dreny ny ankizy dia azotsika saratsaina ihany ny vokany. Azafady Andriamatoa Talia. Ny tena ianao tao hoe mikasika ny fitarainan'ny ankizy amin'ny mety olana avy aty an-tsekoly. Hitako amin'ireny peta-drindrina indreny moa fa hoe misy taranja maromaro ianaran'ny ankizy atao amintsika. Izay mihitsy ny antony fahatelo saika ho teneniko rehefa avy eo e. Nefa moa efa nolazainao ihany dia aleo faranako amin'izay ny fivorintsika. Mikasika an'ireo taranja vaovao ireo aloha dia tsy mbola misy fa vao hitadiavana mpampianatra mian-dalana. Izay koa no amaranantsika ny fivoriana. Way, saika diniko fa tsika tsy afaka mandroaka ankizy na toy inona ditrany fantatsika fa mpianatra mantsy no mampiodina sekoly. Mba tsy raha rontsony kosa ity tsy fahatongavan'ny mpampianatra lavitika. Ny tena mba hanarany kilasy famarana nomana fanadinana nefa dia zara raha mianatra dia ho gaga indray zao neny. Aroaiza ravo izany. Tokony raha miraika ambe folo anie ny kilasy famaranana nefa zao vo amin'ny sivy mahery kely. Asa tsy salama kosa dia andeha hody. Aleo mihitsy aloha anontaniako. Ravo mba iza koa ary samy mantsontsy aty ambarany aty izany. Way maro Ramose Talia kay. Manao any Ramose? Salama tsara.
Sepotra mihitsy a nanenjika anao fa ono a nahoany ianao no ody sahady angamo tsy amin'ny 1 no tokony iravinareo. Tsy tonga indray ny mpampianatra raha miseka inona moa tokony ataony eo tsy aloha mody manao raharaha ohatray ahoana koa ary zany tena tsy mety mihitsy zany fa tsy nampilaza akory zareo a. Mahatsara zavatra ihany zao fa aleo aloha mody avadika ny resaka. Masotoa aloha ianao raha misefa maika io veloma ianao azafady kely ange raha vetivety fa misy resaka kely saika ho ataoko anao lazao fa mihaino anao raha misea nefa somary maikamaika koa fa azo atao ela. Mahafatifaty a mariny ty raha fity jereo ane zato bikany ho sambatra la raha ho azoko ty aza matavy ty ary aloha tonga dia atomboka tsy kelikely amin'izay ny resaka fa fanararotana tsy misy ohatro zao. Zao raha tsy maika ianao dia andaotsika aloha hiaraka isakafo kely fa tsy tokony ho fantatry ny ray aman-dreninao mantsy hoe tsy tonga amin'ny mpampianatrareo. Amin'izay koa ianao afaka manontany tsara an'izay tsy azoazonao amin'ny taranja notinao mantsy ambanimbany ihany ka tokony ezaka ianao tena mety tsy afaka amin'izany raha misifa bedineny miala tsy indrindra aleo rehefa ny ampianarana ihany koa vo manontany an'izay tsy azy koa. Otry fa mirava amin'ny firy mondry ity ny tonga sahady retsy tsy tonga indray ny mpampianatra mandreraka be rineny ao ampianaranao fa ahoany ka zaniko manjary lasa kamo fa isaky ny mianatra dia misy olana foana raha tsy manapaka ny mpampianatra dia tara dia folava koa zany ny an'io sekoly io ka tsy vo afaka maly moa nareo no nirava tamin'ny sivy dia andro an'ny ray fa zany eo ihany efa mba mianatra n'ireo taranja vaovao nampanantenana tamin'ny fidirana zany nareo zao fampandriana drisa fotsiny anerineny reny mpampianatra aza zara raha misy miakatra ka iza koa nampianatra anay eo loza marina araka ny sisyon-dresaka anerineny dia tsy mahazo karama ondro mpampianatra ireo dia zany ny anapatapahany matetika zany ve anaka mino aky fa resaka ihany zany karama zany fa mety tsy kombakombandry zareo ao zao fa ahoana andrasy fanokana fotoana dia niko mihitsy ny talenareo iny fa tsy rarary ny tsony ny afitsika io sekoly io dia tsy haitsondrerineny sady ny tena loza koa ane dia natambatra tsororo ny kilasy ohatray na ny ankizy aza nanjara kivikivy daholo ka zany ve re tsisy andeha amin'zeloniny fa ono ahoana rineny ndry ve amin'izao aloha mba maharaka ihany eo ampianarany zany angarineny dia hita tsony miaina amin'ny zava-misy aloha ary maninona morineny raha mifindra fianarana ravo ny afilo ao fa ny taona angefa madivy farana ka hifindra ho aizandray aizy ntsony no ahitana sekoly afaka handray anao amin'izao sady ao koa mba mirary ihany ny saram-pianarana iandray rarineny ary ahoana ihany ny saram-pianarako fa efa afaka malo ny farafandoavana ka izay misy ange zao ny olana tsy mandeha anaka ny varotra dia mbola tsy feniko ilay vola manindona aloha raha mba engavianao kely tale dia emotra kely ny fotoana andoavana azy zany ve za man tsy afaka niresaka amin'ny talehanao raha tsy efa hitaraina aminy nefa mbola amin'ny farany volana vo manam-pikasana ny andalo andry ainao ihany fa mbola manentika ny sakafontsika sy ny saram-pianarana ange ahoana koa ary zany tsy maintsy angavy andramisetaleha zany nefa mahasosotra be ny fihetsin'ny tamiko tato ato izay mahalaina be a zany iresaka amindramisay nefa tsy afa manoatra aizaka andrasany foana rehefa avy manadio ny hevitra ny fianarana mandrosoa manao andra mise enao ihany manahoana ianao
mazoa toerana aloha dia inona ny vaovao entinao? Ahoana, feno ilay vola? Efa hisasaka indray mantsy izao ny volana ka sao hitambatra indray ity izy. Zany raha misy fa tanapolo indray izao ianao io hoe? Ravo a, ianao anie saritiavina fa resaka azontsika lamina tsara izany e. Azontsika fandaminana aty an-tsekoly momba ny saram-pianaranao. Tena ilana tsindray raha misy fa efa niezaka nitady volona eny nefa mbola tsy feno ilay izy. Zany indrindra izao io nanantonako anao io. Mba miangavy aloha raha misy mba hembotra kely ny fotoana andohavako azy a. Indray raha misy fa anao an'ilay fihetsika fahafanko. Jerefa nanantona mihitsy izy sady mandrairay ny tanako no milalao voloko. Efa nomeko herinandro anie ianao nefa izao indray dia mikasany angatakandro e. Raha ekenao anie Ravo ny resako taminao iny dia milamina tsara ny fianaranao mandrabatapitry ny taona e. Azoko ataony tsy mampandoa saram-pianarana anao tsony ary meko fampianarana manokana mihitsy ianao raha misy manahirana anao ny taranja. Ho fanampin'izany dia ny fitafiana soloantsika andrenika farany amin'ilay lamaody ireny mba ampivoaka tsara ny bika manendrika mahafatifaty ity. Volonao koa amboarintsika eny amin'ireny mpanao volo maty any ireny e. Izay ihany efa nahiko. Tsy manan-tsaina fa tsy izany ilay raha misy. Isaky miresaka amiko. Za koa moa tia miangavy aminy ka tsy maintsy ararotiny. Ahoana Ravo a? Miala ianao raha misy a. Miala tsiny fa sarotra amiko ny hanantanteraka an'izany. Sao heverinao fa mpivarotena ary ka ho tambatambazanao amin'izany. Ay, mitedava vahaolana re. Rehefa sarotiavina ianao dia izao omeko fepitoana hatramin'ny alatsinainy hanefana ny saram-pianarana. Raha dilan'izay kosa dia tsy maintsy mefara ny fandroahana anao izy ity. Bon, mba azo mandeha ianao dia saintseny ihany izay tokony atao fa zany hameritaona izany e. Oay, azafady raha misy efa variana be dia voadonako ianao. Manao iny ianao? Salama tsara Ravo a. Tsy maninona akory ka. Mba eto any am-pianarana ange reto fitaovany reto ry Ravo fa za mbola andalo kely eto amin'ny birao ato vetivety a. Ohatran'ny hafahafa ange ny endriky Ravo izany sa misy olana. Ny riton'izany no fahitako azy teo ka tsy nahita akory izy. Manahoana madama? Raha matora maromaro. Manahoana ianao? Salama tsara. Inona vaovao sy maresaka? Manahoana ny fianaran'ny ankizy ao? Manahirana izy ity raha matoa. Nga ilay zanako dia hita hoe mianatra izany e. Lazaina fa tsy tamana mihitsy ao an-tsekoly hono izy fa manahirana be ny mianatra ao. Izany ve madama? Ny akoho nge Ravo taraina fa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy hono ny fianarany. Izany? Tena naninako ny napiditra ny zanako tao mariny. Malazalaza etỳ amin'ny manodidina mihitsy aloha ny fitsiko sekoly io e. Fa inona ny tena tsy zakan-dravo? Manafy ny zavatra koa ary vera madama ty sa inona ny tena ho-tsainy? Izy aza mampianatra nefa miseho tsy mahalala ny zava-misy. Raha fitantara Ravo aloha dia mifangaro ny ankizy tokony iray kilasy. Ny mpampianatra koa ny taralava sy manapatapaka. Izao no tena marina raha matora mary a. Ino madama? Mpampianatra ao amin'ny sekoly io a ka fantatra amin'ny Tsipria ny olanao. Marina avokoa ny teninao teo fa zarizary tsony ny fampianaranao aminay ao. Ay, laza marina ihany ianao na dia niezaka nanafina azy. Inona moa tolotsy manafena ilay raha matotian'izany hatramin'izay? Mino fa tsy kombakombanareo menakavy ihany izao dia anadio teny eto amiko etony. Ay, izany ve madama? Afataro aminay amin'ny Tsipria ny olana misy ao e. Inoko mantsy fa santiona ny andro voalazako teo ireo. Eny ary. Azafady kely hoe raha misy.
ianao mpampianatra tsy amin'le sekoly atsy. Manahoana ianao madama? Manahoana tompoko? Eny tompoko, mpampianatra ao fa ahoana kay izay zafady? Tsy izany ao Ramose fa very taraina ny zanakay amin'ny afitsokareo ao aiza ve ka raha tsy tarina ry mpampianatra dia manapatapaka zahay anefa mifofo volo mihitsy mitady vola andoavana ny saram-pianarana. So mba tsy rary mitsonjose. Betsaka aloha no mitaraina toanareo fa tsy dia mahakasika anay mpanabe loatra ny fototry ny olana. Tsaratsara ianareo miresaka mivantana amin'ny talian-tsekoly. Ahoana moa Ramose no ilazanao fa tsy avy aminareo ny olana. Ny zanakay izao mihitsy ngeny mitarainy nefa ianao mbola manamari-tena ihany. Hitanao madama, misy antony lehibe mahatonga anay tara na koa hoe manapaka fa any amin'ny talian-tsekoly ianareo no tokony angatam-panazavana ny amin'izany. Ny tiako hiditra ao an-tsainao madama dia nitsikitsika tsy mandindy foana fa ao raha. Tena tsy napozokotoy izao mihitsy ny miasa ato ka aiza ve ka isika miasa nefa tsy mandray karama fa zara raha tsy tapatapaka. Raha ny sitrapoko efa niala tato mihitsy aka marina. Na za koa aza Ramose diso fanantenana tanteraka. Raha hiala amin'izao mihitsitsika dia ho tavelony amin'ny karama ary tsy ahita sekoly afaka handray intsony. Ny taona mantsy ty efa hifarana. Zany eo ihany fa mampalahelo koa ny ankizy. Ny ekolazy amin'io aloha foana nefa ny fampianarana tsy zarizary. Ny tena manahirana dia ny vavan'ny olona. Ay koa ianao mba nahatrehan'ny resaka mihely iny. Voaingana ange no nifanena tamin'ny ramatora izay. Sady avy hatrany izy dia nanome iny fa hoe itsika hono no tsy miasa araka ny tokony ho izy. Zany? Ny tena tsy tiako ato am-piasana ato dia tia taliantsika ity mihitsy. Rehefa mitaky karama tsika dia lazainy fa hoe tsy mbola nandoa saram-pianarana ny ankizy. Ka zay mihitsy. Aleo miandro kely aloha ianareo hoe ny volanareo tsy handositra. Efa avy eo tsika ihany no anaovan'ny olona resaka. Lalina izy ty Ramose. Dia moa mino ve ianao fa ny ankizy ny fototry ny olana ato? Efa za mbola tsy nahita ankizy hoe voaroakanao mihitsy fandoavana saram-pianarana. Ny vavangata le mantsy dia hoe andrasana soroana amin'ny lapelina mihitsy ireo ankizy ireo vao manefa ny saram-pianarana. Jereo tsara ne aiza koa izao izay izy hoe andony ampahakaramatsika. Nefa izy ihany no nanome fotoana androany. Efa adila atsasakadiny izao ny fotoana ny fanaovana. Za mino marimarina fa akepo ny vola rehetra tokony ampiodrinana n'ity sekoly ity. Fialana bala fotsiny ny azy. Lany izay ny vola dia niafina antsika izy fa menatra. Efa izany ny zava-misy ato e. Raha misetalizany ny tena fototry ny olana. Sao mba tsy rary nitsony kosa izao Ramose. Aiza ve ka ny karama tsy azo mena efa izay miasa foana. Manampitrotraka koa vavan'ny olona amin'ny tsy fahombiasana ato. Ianao nefa tsy hita lava fa zahay ny fatrarany rihatra. Tena elana tsiny aloha raha tsy tonga tamin'ny fotoanany fanaovantsika farany iny ahy. Nisy antony zavatra tsy maintsy nalehako maika be dia tsy tafavily aho. Vita ny fialan-tsiny moa izy ity Ramose. Eny fa na dia mampandrehana ny telefônina aza tsy nataonao akory fa izay fotsiny no sasany andro teto. Mamelombady amanjanaka toanao koa nge izay Ramose. Ka hoana indray izao ny karamanay ary. Izay mihitsy. Sorena mafy reto mpampianatra reto izany fa aleo aloha somary tambatambazana ihany. Mino fa rehefa misy vola kely ho raisiny reto dia angina ihany. Efa raha mieritreritra ny alato aloha dia afoiziny karama. Zao hoe fantatro tsara ny toerana misy anareo. Meko aloha ny karamanareo volana ray zany volo zany aza saika andoavako ny ofan'ireto efitrano ampiasaintsika reto. Raso tia ny volanao ry madama. Io ny compte dia amarino kely ihany azafady.
ndrety kosa ny anao Ramsey? Voaray aloha ty fa misaoranao ihany. Ka roviana indrainy ka raha matamin'iny volana iny zany e. Tena manahirana raha zao foana no atao Ramsey ka. Marina mihitsy zany. Zay efa sady miasa maina no mbola anaovandray aman-dreny vavabe mihitsy. Toa tsy asianao resaka koa mantsy ny mikasika ny olona andray aman-dreny. Zao aloha Enonao zay. ataovy tsara ny asanareo mpampianatra fa anazava ny zava-misy amin'ny ray aman-dreny ary ezaka hitady vola ny fanankaramanareo e. Tsy hivoko kely fotsiny aloha fa tany am-boalohany dia efa nampiomana anareo somary sarotsarotra ho aty taona ity satria fantatsika tsara ny isan'ny mpianatra ato nefa misy ireo ankizy tsy maloha saram-pianarana ara-potoana. Na izany aza Ramsey raha vola ny fanankaramanareo e. Tsy hivoko kely fotsiny aloha fa tany am-boalohany dia efa nampiomana anareo somary sarotsarotra ho aty taona ity satria fantatsika tsara ny isan'ny mpianatra ato nefa misy ireo ankizy tsy maloha saram-pianarana ara-potoana. Na izany aza Ramsey raha fahatarana nge azoazona ihany fa ity karama mandingana volana no manahirana be ka. Ka tsika izao efa napitra tao am-pianarana fa samy aloha miafiafy kely eo e. Somary maimaika kely fa andeha aloha ka zay. Manahoana matora mary? Tia indray le madama be tsara velatsy. Montsy sary drika nefa jokojokika masamboka. Manao ao madama? Roa aiza izy zany aloha e. Mba ho aiza moa ny tena fa andeha hitady voly. Hainao ihany ny fiainana fa tsy vita mora ny miatrika azy. Zay aloha dia marina e. Ny kely azo mantsy amin'izao dia lanilany fotsiny. Zay fa lanilany ahoana raha matoa? Zay io ianao dia mbola manatsafa ihany. Lany amin'ny fampianarana ny ankizy e. Ny vola efaina mantsy nefa amin'ny fampianarana tsarako ny tokony ho izy kosa. Tsy atao makivy re izany ferahantsika malala ny olana. Ohatra misy ambadika anie ny tenin-dramary izany sady tsy dia be resaka toy ny fanaony izy androany. Tsapako ny ova aloha izy tao aoriana nahalala ny fanampianatra ny zanany. Ohatray fa mirava amin'ny firy moa ianao ty rafo? Efa ianao ihany neny ny olanay tsy nisy mpampianatra indray dia baraka e. Zay indray le hoe tsy misy mpampianatra. Ataoko mahita mariny ny talehanareo iny fa folavany ao amin'io sekolinareo io. Mikasa ny ho any ampianarana zany neny? Draso fa misy zavatra tsara ho fantatrao mialohan'ny andehananao any. Ahoana moa anaka ny saram-pianaranao no avilako verivery fotsiny ihany tsy mety zany. Fa zavatra inona aloha ny tokony ho fantatro e. Mbala zao foatra ny mahaliana izy zany Zaho arary neny akepoko taleta olika ny vola tokony andoavana ny karaman'ireo mpampianatra ireo dia izay mahatonga azy ireo tsy hanao ny asany ara-dalàna. Zany ve anaka? Fataiza aloha ny nahalalànao an'izany sao dia mba fanadiova-tena an'ireo mpampianatra ireo fotsiny ary zany. Zaho kosa aloha tsy ilaza ny marina ny marina rehetra moa tsy filaza. Ho tsarainy neny hoe tsy mahalala fomba raha ampifantariko azy ny nahalalako an'izany. Reko tamin'ny resaky ny ankizy zandry neny malaza be ao am-pianarana mantsy zany. Toy izany tokoa aloha ny tantarain'ireo mpampianatra ny fanina tamiko e. Nefa iza moa no mahita raha mody manaparitaka sao izy ireo anadiova-tena. Dia Andriamatoa tale kosa miafina amin'ny ray aman-dreny. Mahita ianao Ramsey fa raha marina tsy aizanao miaina. Ny volanay ray aman-dreny fotsiny kay ny tangosanao ato isam-bolana. Matsoa! Manahoana ianao Andriamatoa tale ajaina? Salama tsara. Mahazo toerana aloha dia inona no azoko ataonao zay? Hipetraka tokoa moa zany. Fa hono Ramsey. Anabe moa sa ninona no antom-pisianareo?
Tsy azoko ny tianao ambara madama azafady. Tsy azonao sa hodianao faniny. Aleo fa zavaiko tsara ary. Nahoana moa ny zanakainy tsy mianatra araka ny fandara-potoana omenareo kanefa mailan-kerinareo ny taksy andray ny saram-pianarany ankizy isam-bolana. Sa tadiavinareo anahaka ny toetranareo ato ny zanakay? Moramora ihany aloha ianao madama. Rehefa voazavanao amin'ny atsipiriany ireo ary mahazo fanabeazana ara-dalàna ny zanakay dia angina tokoa izay ray aman-dreny. Ny olona mpampianatra aloha dia avy amin'izy ireo fa tsy misy idirako akory. Zany mazava ho azy fa raha manao tsirambina ny asana izy ireo dia tsy avy amiko mihitsy. Ampy amezako ny valin'ny fanontanianao angambizay. dia mbola samana dia tena ihany zany ianao fa tsy tompona ndraikitra amin'ny tsy fahatombana amin'ny fampianarana ato. Fantatray amin'ny sision-dresaka miely ngefa tsy ahalohanareo ny karama amin'ny mpampianatra izany tsy mamparisika azy ireo hiasa. Sa mbola namary tena indray ty ianao? Ary misy amin'ny reto mpampianatra reto zany manaparitaka ny tsy ambara telo atao tsekoly ato. Tsy misy mahalala an'izany afa-tsy izy ireo mantsy. Ka manahoana ny fanomanana ny fanadinana ravo a? Angahita tsony madama, fa hainao ihany ny zava-misy. Tsy mantehitra amin'ny ao am-pianarana tsony fa manao korany ivelany mba hanamafisako ny fahaizako. Mampalahelo aloha fa simba mihitsy no avy ny ankizy rehefa ny sekoly no manana olona toy izao e. Metraka amin'ny vantana ny aminareo mantsy ny vokatra izany. Na nenenako mihitsy andro madama miditra tao mba mariny tany ambolohany teo ohatry ny hoe tonga lafatra ery nefa tsy araka ny nampanantenaina ny zava-misy. Ny fianarana mitsitapitapy, ny kilasy mitambatambatra, ireo taranja vaovao nampanantenaina tsy misy akory. Fomba fisarihana mpianatra daholo eky izany a. Efa fantatsika izao ny olana dia anjarantsika mandinika sy mamakafaka amin'ny sisa. Na zany aza atao makifa fiainana daholo izany. Sady ny andria fa université indray izao no mpanjinako. Enganery madama mba ho afaka soma tsara amin'ity taona ity fa dia raha tsy izany dia very maina fotsiny ny herintaona be izao. Mba faniriko tokoa ane izany hanao fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony izany. Izaho aloha mahatoky ny fahaizandria mba afatra fotsiny a. Dia mizaha mafy fa aza minona fotsiny amin'ny fahalalana omena. Tsika mantsy izao efa mivelatra amin'ny fandrosoana ka afaka misafidy tsara ndry na hamaky boky na hitsidika tranokala rehefa hanitatra fahalalana. Dia raha misy manahira-tsaina ndria ny amin'ny fampianarako na ny zavatra nataontsika dia aza misalasala mihitsy manontany ahy. Madama, dia misaotra melony amin'izany fa avadiko aloha ny resaka e. Mifankalala veo ianao sy neny. Tantarain-dramary tamin'ny rafy izany ny fifandraisana sy ny olana ankehitriny. Gaga ihany aho mantsy hoe inona mahatonga azy amin'ny tany an'izany. Mifankalala tokoa izay sy raha mary. Marina dia petsena eo aminy a dia lasa mifankazatra be izay. Sady monina ety amin'ny manodidina ety ihany e. Angano tantarain-dramary anao ny fifandraisanay. Za madama fa misy fotoana mantsy nareo sendra hitako dia mifampiresaka indray andro izay. Miala tsiny aloha nampiantso anareo mpampianatra e. Eny fa na dia nitsasany aminareo ihany aza veto amin'izao. Ka fantano avy hatrany ny resaka raha mise fa mbola maimaika koa zahay io a. Sa andony karamanay ianao io? Anisan'ny antony napetsoko anareo zay satria efa ny ampahakaramanareo. Izay indray ianao sy ny ampahakaramanao raha mise a. Tena tsy mety tsony ny fiara-miasantsika raha izao foana ny ainana ato. Marina e. Izay mba efa leo ny vava amin'ny fiarahamonina. Dia tsy mba mampalahelo anao ve raha mise ireo ray aman-dreny mitaraina lava sy ireo zanantsika miaina amin'ny fianarana tsy zarizary a. Ny olany karama ngeny mahatonga anay tsy hiasa e. Tsy afaka ny andao-danitra fa zay aloha no misy dia ifalio e.
tsy anareo rery anie no mizaka ny vava ny fiarahamonina ka aokontsika samy aharitra fa efa natomboka izy ty ary tsy maintsy ho faranany nefa mora tena tsy vitanareo dia tsofondrano izay andeha ianao aza mandositra amin'ireo ray aman-dreny tonga etiko hoe miaritra ny vava ny fiarahamonina ho faranana tokoa izy ty fa efa ho lavaka efa ho lava izy ty andre matotaleha rovinana ka nany ambombola fa ametra-pelana azy zao dia zao tsy fanambatambazana koa ty fa mahazo miala ianao hoe hay raha ny hoe ampokaraha mandray aloha dia tsy manakambara amin'izany aho fa ny andreo amperinasa aza tsy voaloha tsy fantatrao anga fa ny mpampianatra izay niala tenatena ny tato dia lody amin'ny pataloha daholy andany volako izany ianao tsy hitondranao aizany eny alahelony olona ho hitanao fa notongotra aman-tanana anao ny ataonao andre matotale marina soa ihany ianao fa nyfanena tamiko fa ohatry ny miafina nay ray aman-dreny matsenao ty indray le raha matoty inona indray hono no lazainy eto manahoana aloha ianao madama manahoana tsy misy mandositra anareo izany eo fa aza mieritreritra n'izany ianao ka inona ny hitadiavanao a raha tsy mahadiso fa efitya tapa-kevitra raha mise fa esorika eo aminao ny zanako maninona tsara hoe madama izany e dia mihevitra ianao fa ho tanteraka ao ve zany ha lalo talovana angany sofinao sa reraky ny asa fanabeazana esorika ao amin'ny sekolinareo io ho any zanako tady tsara raha madofa raha mitetika ny anala ny zanakao ao ianao dia afoizo ny fanadina ny zanakao ay moa zany izy io dia hifankahizitsika raha izany so ianao mihevitra fa olona toy izao zahay dia ataonao fitaovana andrindra ny fiainanao fotsiny azafady dia ho hitantsika eo zany fa ny fantatro fotsiny a dia mandoha ny saram-pianarana feno ny zanakao mandra-patapitra ny taona raha te hiatrika fanadinana zay efa miatra aminao nge zao raha ngaty ny alahelom-bahoaka dia mbola zany ihany ve nitoetsainao sa zany tokoa ny toetsaina mpanabe zay no asanay raha matoka aza malahelo amin'izany a hainao ny fiainana fa tsy vita mora dia tsy maintsy mitady vola ny teny raha mpanabe tokoa ianao dia tokony amin'ny fahamarinana no fa tsy amin'ny fanambakana ny hafa manderaka koa le raha matoty fa aleo elana moramora marina tsy hanala baraka eto ty every mifampivarotra to azy angamba ka hitabataba aminy eto izy nefa zatra miady atsena atray tsy ty ve le raha mato mifamary tamin'ny tale andra so atonona mihitsy aloha dia resahako moramora manao any ianao madama azafady aloha raha mangelingelina amin'ny asanao a manao any ianao raha mise inona no ataonao azafady tsy hividy zavatra akory madama fa saika mba hiresaka kely amin'ny vetivety miala tsy indrindra re inona koa ary no resahan'le raha mise ty ary indrik'olona tsy vaovao amiko nge izy zany ka eto ary ny resaka ao tsy manana fotoana lava fa sady miasa mantsy aza manay ianao fa vetivety fotsiny ka tsy izany fa za moa mpampianatra ao amin'ny sekoly ianarany ravo mpianatra ao zany ravo voalazanao mpianatra mihitsy ravo ary anisan'ireo mamiratra ao ampianarany iny zanaka ao iny o raha mise zay fa nahoana ka ianareo mpanabeny dia manapotika no aviny ankizy fantatro tsara ny iny akamonareo ny zanakay no mizaka ny vokany kanefa zay mandoa saram-pianarana hitanao tsara nefa fa izao ny fotom-pivelomanay varotra moron-dalana mampalahelo aho mariny ty raha matotika mihevitra zany izy hatramin'izay fa zay mpampianatra ny kamona aleo azavaina amin'ny tsara ny zava-misy eo ampiasana mba tsy hiverana ina ompirahy tsy kombakomba mingatale ty indray fa hifanenina amiko le madama be tsara velona tsy ty mba miseho misarika
be resaka nefa jotsotsotrika masipaka aleo iviliana fa mampivoto fona no mahita azy azy ohatray marina vonahita raha matora mary dia ny filinana tsapako miavina amiko aloha izy taoriana nahalalana hoe mpampianatra anjanany ahy andraso enjehako dia averiko azafaina amin'ny zava-misy raha matora mary a raha matora mary azafady kely ene ianao hoe mbola maika madama fa azafady indrindra manahoana aloha ianao hoe misy resaka kely vetivety ataoko aminao fa mba inoy alo manahoana araka niteniko taminao teo dia maika ka tsy anam-potoana olaniana aminao eto ainy ana fanadiova-tenanao enoko eny are sapako raha matora mary fa nanjary ny hafahafa tamiko ianao tatoato a ka nazava resaka aminao a fa tsy anadio tena akory sanatria atsorika eo aminao madama fa faran'izay tsy zakako ny mieritreritra hoe olona mpifanerasery ramiko no anambaka efa zao ve nitoerana misy anay dia mbola izany ihany nitoetsainareo mpampianatra ambarako anao raha matora mary ny zava-miafinao an-tsekoly a dia anjaranao no mitsara avy eo eny to ary fa miandry ny resaka ao ah io zao are petra mihitsy aloha ianao anaka fa misy resaka kely ataoko aminao ty entoary ny resaky neny zao tafahoana tamin'ny mpampianatrareo tatoato dia nrisahana izy ireo tamiko ny olanareo ao an-tsekoly ao zany tsy mandraika raha maradalàna hony izy ireo ka mba azo inona ve retsy izany aikosineny izany efa tafaresaka tamin'izareoko araka iny nambarako anao iny dia tsy misy diso zandry neny a malala izany avokoa eny mpianatra rehetra ao am-pianarany ary izany no nampitsoaka ny sasany fa hoana no nitenenanao fa marina izany ndraindray ane miaro ny rambony tsy ho tapaka koa ny mpampianatra reo dia olazaiko amin'eny ve fa resaka ny fanaova mpampianatra izany sendra mba hareko aleotsy afenina mba ampilamasainy resaka sendra reko ny fanaova mpampianatra izandry neny a ay ny fampitaraina mihitsy anery zareo rehefa fotoana tokony andraisana karama fa tsy homeny tale mihitsy ony izany ve anaka ie zay mampalahelo izany nefa za zao mihevitra fa tsy kombakomban'izy ireo ihany izany mitombona ihany izany ny resaka miely hatramin'izay za fotsiny no mitsangam-pahavalo tamin'ireo mpampianatra izay mifanena tamiko tsy mena tsy ny any anereo mpampianatra ireo neny fa mba mamelona ny ankonany koa izy ireo zay aloha mitemboka sy lany rondony efa tsy mandray valika sasarana akory tsy tamin'ny fanenako ty matamina ambiny dia inona no lazaiko azy menatra azy no mifesika hatramin'izay ka manahoana raha matora mary salama tsara madama azafady nge madama raha tsy dia maika ianao fa mba misy resaka kely ataoko aminao ty ohatray sambasamby raha mary mba nila resaka tamiko isan'andro izy mivilalina vo mahatazana tsy maika akory fa ento ny resaka ao ka ay tsika raha teo kosa mety amin'ny manodidina ety ihany mipetraka ka tsy mahamaika mihitsy zao madama tena hialana tsiny aloha reny avinavina nataoko anao hatramin'izay reny tsy izany mantsy fa tafaresaka tamin'ny mpampianatra namanareo a dia mitovy mihitsy ny olana ny tantarainao sy ny lazainy tany dia mbola nanamafy n'izany koa raha fa sendra nahare mpampianatra mifampitaraina mikasika ny olana ao an-tsekolinareo ony ankehitriny dia mazava amiko ny marina zany ve madama zany misy madama eny tsy mametsiny anao aloha raha nanao andreny toetra ireny tamiko ianao fa mafy mampiana-janaka
misaotra indrindra madama. Rary ny loatra ianao raha sarotiny amin'ny zanakao ary manana ao anay mpampianatra ihany koa. Iny efa na izany aza tena hifonana re madama. Saika ravatra amin'ny fihevanantsika mihitsy matsy no nyresaka amin'ny fandisohitsy. Aza manahy ianao fa tsy asiantsika olana ny amin'izany e. Fa ono manaona tokoa ny fianaran-dra vao. Efa mamaraparana ny taona mantsy izao ka sao misy manahirana azy. Matreto aloha fa nolazainy fa mandeha ihany e. Na dia misy azy reny olany reny. Efa resahako tsara izy dia asaiko manatona anao raha misy zavatra tsy azoazony. Dia makasitraka mialoha amin'izay fandavan-tenanao madama. Tsy misy tokony isaorany izany raha matola mary aho. Zaza raha manana ka mahatsiaro manana ndraikitra aminy. Zay vao tena tsapako ny fahatsorany madama. Izany ao dalatra amin'izay nankahalazy tamin'ny fiheverany diso. Iny ny raha fatany. Aleo andrasany eto dia atsony. Ohatray, nandositra izy vao nahita. Tehitra tamin'ilay kolazy farany teo iny angamba. Soka indray ilay Ramose. Lehilahy lehibe toy izao dia mbola misary adala ihany. Aleo mihitsy epita dia amin'izay fatany tsara fa mandositra azy aho. Saram-pianarana kely iny namela filana teo. Ravo andraso anie azafady. Dia mitsoaka mihitsy mantsy ianao a. Fa inona kay mbola anarakaranao foana azafady? Angatsy efa voaloara-dalàna ny saram-pianarako. Sa hitako ny manaraka indray ianao? Tsy izany kosa Ravo fa resaka efa nilamina iny dia avelao any. Fa zao ahoana ihany le resaka nataoko anao iny. Izay no ilako resaka aminao io zao. Ary aza tazotazominao aloha ny tanako mba tsy hanalako barakana hoe ety Amasim-bahoaka ety a. Enao kosa e. Sao heverinao fa olona mitovy aminao ary a. Ny antony andosirako anao dia tsy te hiresaka aminao tsony a. Eny fa na ny mahita ny salova-tavanao aza maharikoriko a. Moramora kely mivavanao a. Zazakely toy izao ianao dia mahasamy manevateva. Tsy fantatrao angaza? Tsy fantatrao? Eto ampelantanako any amin'ny fanadinanao e. Losy tia marina. Lasa koa ny vavako. Fa eo ampelantanany ahoana koa moa ny fanadinako e. Tsy misy sako saina amin'izany. Fa aloha hoe lana moramora dia tsy valiana intsony izay lazaiko. Ampisainanao tsara izay fa anjaranao indray no mandadilady eto anatrehako rehefa ho avy ilay fotoana. Izao aloha izany mila resaka aminao fa ho hitanao tsara talesiny didohany atsoatsy. Ohatray, fa manino ianao Ravo no lasa tsy mifantoka mihitsy amin'ny fianarana? Misy olana angaha sa? Olazaiko amin'ny Ramose ary ve ny olako? Sa ahoana re? Izy mantsy izao mety afaka mba hanampy aho. Aleo lazaina aminy dia hito ny toreviny. Mino fa afaka ny hanampy ahy izy raha fantany ny momanjo ahy. Misy olana be ahy Ramose a. Eny fantatro amin'ny fihetsika eo. Lazao fa sao misy azoko hanampiananao ary saram-pianarana ve sa inona? Tsy izany mihitsy Ramose a. Fa inona? Tato ato dia nanadala Ramose tale ary nytere mihitsy aho anaiky azy. Raha tsy izany hono dia tsy afaka ny hanala fanadinana amin'ity taona ity. Dia mba miangavy aho Ramose a. Aza lazalazaina amin'olona izany. Ay ve misy an'izany ao an-tsekoly ao e. Ary izay izany mampivezivezy matetika ny Ravo tao amin'ny birao an-tale hatramin'izay e. Zany ve anaka? Ie. Zao e. Zany fetsiny izany aloha dia fandikan-dalàna ary aza atao tsara mihitsy ny manenjika azy. Zany ve? Ny tokony ataonao izao aloha dia mianatra mafy aloha. Tadidio fa efa mamaraparana ankentsika izao ka aza atao mampikorotana ny sainao izany. Tantan-dalantsika fa tsy misy fanjakan'ny baroa eto akory. Dia inona izany no tokony ataoko Ramose a? Korotana tanteraka ny saiko e.
dia ho veromaina izany ezaka so volalany ena hatramin'izay. Mampalahelo aty izazy ity marina. Tsy afaka ny hipetrapetraka amin'izao fotsiny aloha ah. Efa tafa ohatranoatra ny ataony taloha ka tsy maintsy handray finipetra. Ahoana moa ny zaza endry sy mahay toyitony no simbasombaina fotsiny. Mangina aloha ravo e. Matoa mampirisika anao hianatra dia olana azo vahana tsara zany. Asa manahy ianao fa anampy anao ah. Fa hono ah. Ahoana ho iny renao amin'izany? Misaotra aloha Ramsea. Nafeniko azy zany fa tsy tianao azy ampalahelo azy ah. Misy nandray ara ny ampianaran'ny ravo any fa to ohatry ny hafahafa izany ny fihetsy ny tato ato ah. Andraso anontaniako mihitsy. Ravo ah, fa maninona moa ianao ty anaka? Tsy karitro lasa malomalo kendrika izany ianao. Fa misy olana angany ampianarana any. Lazao azy manjo anao zany zanako izany. Niniko na fenona anao mihitsy ty resaka ty fa tsy tianao azy ampalahelo anao ah. Fa nefa efa ivay an'ilay izy dia aleo lazaiko anao. Fa resakininy zany ary iva ahoany e. So mba naharinao ary ny saram-pianaranao dia zany no mampiasa sainanao io. Tonga dia lazao re ravo fa mampitaintaina. Ka mitony tsara aloha neny. Eny re. Manadala foana ny talehanay. Ary nandrahoana mihitsy izy ny tsy hampanala fanadinana raha mandaha azy ah. Maninona tsara hoe anaka? Zandry neny ah. Lehilahy tsy vanona. Zany ve ny toe-sainam-pana be? Zazakely toanao zao no adalaina nefa efa lehilahy lehibe oatra n'iny. Mitony io any neny. Ka ahoana re anaka nitoniko amin'izany ah. Dia oviana moa zany. Ary naninona tsy nilazainao hatramin'izay? Tapabolana izay no anarakarahana foana. Dia aza manahy ianao fa za indray dia tsy maintsy manala fanadinana amin'ity taona ity. Ary efa lazaiko anao teo fa efa ivay io olana io. Ary so dia mba efa nanaikinaiky an'izay nilazainy tany ary ianao ity dia hoe efa ivany olana. Ary neny ah. Ravo ah, tsory amiko no marina fa aza nafenana na dia ny kely aza. Efa nilazaiko tamin'eny teo aloha ny antony tsy nitantarako azy hatramin'izay. Andraso fa ho azafaiko tsara ary ny vahaolana tokony atao amin'izany. Manangona madama. Raha matoramary. Salama tsara, ina vaovao? Ary andeha ho aiza izany? Andeha kely etsena aloha fa makanoko kaninako. Ary ahoana indray ny adiny talehanareo izany madama? Ohatray. Fa maninona indray ho ny tale? Tokoa mbola tsy fantatrao ilay resaka. Fa resakininy izany? Loza nge madama ny ampitsokoleranga iny fa adalainy foana ny zanako ary rahona mihitsy azy. Zany ve? Dia mbola mendrika no mpanabe ihany ve izy raha izany ny fisainana? Marina sy vao 17 taona ravo raha misy. Vao 19 taona ny zanako iny madama. Ie, zany iziko. Ataoko mahalala tsara ny anarako leranga iny fa ny zanako mba tsy aiza ny miaina. Tena mbola kely. Fa raha honany ahoana aloha ravo e. Hoe tsy mahazo manala fanadinana moa ny zanako. So ihany aloha fa niresaka tamin'ny Ramsea avitra izay mianaka dia izy no handray an-tanana n'ity raharaha ity. Tena efa tsy rariny tsony kosa ny azy e. Tsy aty aminay mpampianatra ihany izy no maneho ny toetra ratsiny fa hatramin'ny zazabe azy nafa. Zany mihitsy. Aza atao vita mora raha matora mary a. Fandika andalana tsotro izao zany. Za koa vonina nanampianareo fa aza manahy ianao. Midira. Manao ahoana ianao Ramsea?
manahoana ianao angamitady ihany ianao fa tsy niavinavina tamiko ntsony. Zay ka nytany anao aramse hoe ahoana ihany mikasika amin'ny fianarako. Nyteny mantsy ianao tamin'iny fa eo ampelantananao ny fanadinako. Ay ianao ila resaka amiko ihany rehefa tairina kely, ary aloha mody ampifilafolaina aloha fa miseho mazan-doha mantsy. Tsy ampafiry ny sipa kely nandalo teto anatrehako anie ianao hoe efa nandà mafy ianao rafy tamin'iny dia hainao ny fanapa-kevitra hoe tady dio fa mandalo eto anatrehako ny taratasy fetsoana analanao fanadinana ka azoko atao tsara ny manafina any ianao. Dia fantatrao tsara fa tsy afaky niatrika fanadinana toy ny ankizy rehetra ianao. Zao aloha ramse, tsy aleo ve mba eritreritra kely aho izay vao hamaly anao. Anaiky ihany moa ka miseho be vava, tsy malala ny tale anga. Satria moa ianao ny siana mila filatra amin'izay dia ho avy aminao ny tsy mety. Tsy tiako ny ihany mivadibadika amin'ny teny nomena. Aza manahy ianao ramse fa andinika tsara. Mazotoa aloha ianao fa herin'ny androany manome valiteny mahafa-po anao. Ay, dia misaotra meloha raha fa efa azoko tsara tsaina sady ndoteneninao. Mazotoa koa ianao dia mianara tsara. Ie. Dia tandremo anie no miresadresaka an'izao any amin'ny ankizy ihany na amin'ny ray aman-dreninao fa tsy ho tanteraka ny nofinofinao. Mahazo matoka ianao ramse fa tsy ambaratelontsika izany. Andao ary. Dia misaotra anareo tonga ny dodododo aty amiko amin'ity raharaha ty. Soa ihany fa nisy ianareo mba nitarainana fa ratsy izany angamba dia asa fotsiny izay anjohan'ny rafo. Tsy misy an'izany re raha matora maro fa zanaka iaraha manana ange izy ity Sady adidy amin'ny mahampanabe anay no ataonay fa tsy tianay ho simba no avin'ny ankizy. Misaotra madama. Zaza mamiratra ao am-pianarana mantsy izy iny ka malahelo loatra ny fonay raha ho sy lafaka andalana izy. Dia tsy hitako tsony izay ho lasaina anareo reto. Dia inona moa izany no ataontsika ary? Hevitra efa nomanina sy madama ihany moa izy ity ary efa mifampiresanay tamin'ny ravo ka inoko fa omby tsara. Ka ahoana no atao? Efa nomena fotoana amin'ny zomata le fa ho valian'ny ravo ny fangatahany. Dia amin'ny fotoana io nanatrarana azy ambody io mba tsy hahafahany miala intsony. Sady manana profitoritsika azy amin'io. Efa milamina tsara ny zavatra rehetra fa aza miaya intsony ianao Dia inona moa izany ny porofo hahafahantsika mitory azy? Amin'izao mantsy efa misy miseho mahitahita ka mahavita mandahakitsy rano ny zavatra hipangano mpitory azy Tsotra be izany ramatoa. Tratrarinao amin'ny birao izy aloha. Dia hitanao tia no hanaporofontsika efa mpanodikodina zaza tsy ampitaona le rangahy iny. Dia reny efa no hazavaina taminao reny izany no atao ravo Endramse aza manova ny fihetsika ao hatramin'izay mihitsy ianao fa atao fotoany hoe tena izy io fotoana ionanareo io. Fa ondokoa ramse dia tena tsy maintsy migadra izany ramse tale. Voalazanao anaka miendrika ho an'ny mpanao ratsina mijinja an'izay nafafiny sady eloka roa samy hafa nge no hiampangatsika azy Zany ny fanambakanantsika ny fanodikodinana anao izay eloka be vavy eto amin'ny tany sy ny fanjakana sady amin'izay indray mbola ataony anterisetra asiantsika vidiny anaka reny olana rehetra ny sedraitsika reny tsy ataoko vita mora kosa aloha raha misery ny fanerenan-kolaka natao tamiko reny aiza ve ka ny fianarako ny saika hosorona. Mampalahelo ravo ny fisainantsika malagasy ankehitriny tsy ny fampianarana toy izao ihany no ahitana olana toy izany mantsy fa saika mahenika ny sehatra rehetra
ahoana ihany ao ny karamatsika ary madama? Efa mahazatra. Rehefa tale izay manao sambo miletika toy izao dia tsy ando karama izay. Sady ny ankizy koa aza efa nijanona ny akamaroany ka aiza-tsony ny ahitany vola omenantsika eo. Dia idonaka iandry azy feto fotsiny izany tsika. Aleo aloha miresadresaka sady miandriandry azy ihany e. Fa ono efa milamina tsara izany ny amin'Zoma. Efa maty-paikinika. Ho avy ny anjarany iny fa ho hitantsika eo Izy zao any miaina tsy misy olana ka aleo koa anararoatra faraparany. Raha ny alahelo ny mpianatra sy ny any ray aman-dreny ary ny mpampianatra aloha dia mavesatra tokoa ary tsy ho zaka ny lerangah iny mihitsy. Fa hitantarako zavatra ianao madama fa ny sekoly ray mitovitovy trangany ato amintsika anie henoko e. Mba tantarao aloha raha misehana lanandro fa maninona izany? Io sekoly io aloha vao nisokatra voaingana araka ny fitantaran'le namako ny asa tao lehilahy no nitantana azy io. Ny taona voalohany nisokafany aloha dia azo lazaina hoe lamindamina ihany ony. Niditra ny taona faharoa tamin'izay dia mbola azo lazaina hoe niodina tsara ihany. Saingy afaka volana vitsivitsy dia tsy nandray karama ireo mpampianatra tao ka ny sasany nanapaka, ny sasany koa niala mihitsy azy. Zany Mazava ho azy fa vokatry ny tsy fahampian'ny vola miodina no anton'izany. Nahavariana ny maro dia natambatra tsororo ny kilasy rehetra tao. ka nanahoana ny toyany? Tsy mbola tapitra fa aza tapahanao aloha Eny ary nitsokan-daharana ny ankizy ary ny kilasy mpanala fanadinana sisa ny tafajanona. Ny tena nampiomeha ange madama dia nikasa hanambatra an'ireo ankizy tavely le tale dia tsy neken'ireo mpampianatra tena nahoana ny hafarany tsy nikatona. Mazava ho azy tsy tapitra kory ny tom-pianarana dia nikatona le sekoly. Ny tena nampalahelo dia ireo mpampianatra niala tsy nahazo ny karama. Efa nivaly ihany anie izany ny alahelony zareo fa ny alamaina sy afa-baraka io tale io. Ngamba moramora ny zaka ny alahelony hafa izany Midiry manao andramse? Eve mady mizely ravy ihany mandroa aky dia mipetrapetra. Manahoana aloha ndry Salama tsara ka. Araka ny fotoana ny fanaovantsika dia tonga maly mifangatanao mba tsy adiny ravy ny androany ka lasa ho ary fa vonany haino efa nomeko herinandro be zao mantsy indray isainana tsara ka inoko fa tsy misy tokony salasalana intsony Rehefa tena nandinika tsara raha misay dia ambony ary sarobidy ny fianarako ka manaiky tsy fidiny ny sitraponao dia nala fanadinana mantsy. Anaiky ihany moa ianao ka mianatra ny be vava tamiko. Zao le hoe samby balala mainandro ianao ravoka raha tsy azoko tamin'iny dia azoko androany. Avo lanitra ka tsy takatra kiry ravokeloko. Aza manandry fa afaka miatrika fanadirana somatsara ndry. Misatra. Ary apetrao aloha ny telefony iny dia midodia ty amiko fotoana kely toy izao ny nangatahako andrehatra amin'izay Tena sasala rangatika. Avy moa Tsy tianatra sy tahotra dia atao mibiraoany avy izy no mahasamana fisafo ny tanako. Zany ve ramse? Tandrema ianao mivadika ary Ravo mahazo matoky andry fa tsy mivadika izany sady zany afaka mampianatra andry manokana raha misy tsy azoazo ndry Zany ny angaviako rehefa avy miravitrika dia asaiko ndry araka isakafo amiko. Manaiky amin'izay tsy maintsy manaiky raha misaina dia tsy sitrako azy izany ahoana izao ary ataonao inona ny zanako? Ohatray marina inona koa ty tsy malala fomba ty raha matoty fa ianao no malala fomba fa za maninona ny zanakao losy ty marina. Za le nitazona ny tanany ravo no tazany reniny teo. Tsy maninona raha nga zany fa olona toy izao koa ve dia afaka ny aninona? za tsy mahalala fomba ny olana sa ianao mikidikitika sy manadala ny zanako. Fantatrao moa fa zaza tsy ampy taona io
sa izao ny fanabiazana ato amin'ny sekolinareo. Ny masoko mihitsy zao ny nahita ka tsy ataoko vitavita moro zao. Moramora ianao madama fa atao braoko ianao zao a. Tsy raharahako e. Iza moa no ino an'izay hitany masonao raha hitory ianao a? Na norany ianao na navandra dia tsy sako saina mihitsy. Hay ianao kisalaho maketsa indray zany no avava. Ho hitanao ny ianao fa mahandrasa kely rangatya. So everinao fa olona ohatr' zao zay dia ararotinao fotsiny. Andao andeha raha vo a. Ataovy izay ataonao raha matova tsy raharahako a. Raha hitory ianao zako vonona ny anaraka. Ndao ary petaka raha misetanytany tamarina taorina ny matratraran-dra matora mary anay tamin'iny. Tsaroko fa nilalao telefona ny rafy tamin'ny fotoana andresana io. Niraisiny feo avokoa zany ny resakay ary nampahafantarany tamin'ny ankizy. Hitako koa moa no avava mihitsy raha matora marika tetika efa voahomanako. Tsy mbola nisy ohatry ty hatramin'izay fa leo alamindamina ihany aloha. Mino fa naika hanao raharaham-pihavanana izy mianaka. Efty eto ny trano fa aleo tondomina. Mba jereo kely ngery rafy fa misy mandondona ao zany e. Endrerineny a. Oay, Ramse marina. Manao any ianao? Salama tsara ravo. Ao anga reninao izay fa hitady kely azy io azafady. Mba ino ary ny tadiavan'ny Ramse an'iny. Izay nefa tamin'iny namaova mivava be. Ny fahitako azy zao to tsy tezitra intsony. Ie, ao mihitsy izy zao ka. Fa iza ravo zao mahavarinanao zao a. Ay mbola lerangaty ihany. Tsy enatra tsy tahotra ianao dia atra ty an-tranoko avy ny mbola manadaladalanjanako. Tsy ampy ianao ve nefa vitanao hatramin'izay e? Moramora aloha ianao madama fa tsy anadalanjanako ao akory ny antony. Fa ninone? Raha mety dia aleo androso dia ao an-trano miresaka. Tsy misy mandroso zany eo. Sady tsy manam-potoan'olanina aminao koa Ramse. La zao fotsiny izay atondianao fa maika io. Mandehana aloha raha vo atoko ny kely ny sakafontsika ao a. Lasa vetivety rany any a. Lozy ty marina fa tsy nampandrosoany an-trano akory a. Tena mbola tezitra sy vininitramiko raha ny fahitako andramary zany a. Eny ary ny antony atongavako eto dia engavy anao mba hifandaminany iny disadisantsika tany am-pianarana iny e. Raha servita nanamalava dia aminontsika vatotra kory ary mamany ravo a. Aiza re zany Ramse taleo. Tsy tsaronao sahady nga ny vava nataonao taminay mianaka tamin'iny. Raha hitory zay hozenao dia vonona ny anaraka ianao. Ka tsy mitika ve zany fa aminontsika vatotra koa tsy raharaha ty e. Tsy afaka ny oka re madama fa vava tsy ambina ny ary reny a. Raha zao tao raharaham-pihavanana ihany ve tsy aleo alamintsika ty raharaha ty e. Mba miangavy re madama. Raharaham-pihavanana? Zay mihitsy ny andrasako. Kireny aza saram-pianarana tara fandoavana tsy mba nataonao raharaham-pihavanana ko. Mialatsiny aminao Ramse fa tsy hamela ny adosonao zany mihitsy a. Nandohalika ilela-paladia eto azy ianao. Tsy mba nisainao akory hoe zaza kely io nadalainao io no filandratsinao. Mino maromarina za fa efa be ny vitanao ka aleo apetratsika eo am-pelatana ny fanjakany ty raharaha ty. Zay no izy zay fa tsy manam-potoan'olanina aminao a. Madama andraso kely aloha e. Omeko volana ianao e. Andraso ndreto no nitriny fietsiko tamin'ny zanako ao iny. Ty raiso e. Satria zay mavomavo ty zao dia azonao tambatambazana amin'ny vola. Dia mpivaritranaka zany aminao. Eto any ny volanao dia zakao ny alaheliny tsy manatsiny. Ka nanahoana ny toy ny resaka iny zao Ramse? Efa avy nitaraina teny amin'ny tompona ndraiky mpanjakany e. Ny fitoriana koa iny a efa napetratsika ny amin'ny mpitandro ny filaminana. Dia miandro mivokatr'ireo fitaraina an'ireo sisitsika e. Aza manahy ianao raha matora maro fa tsy maintsy miarika fanadinana ny zanakao a.
araka ny nambaran'ireo olona nandray anay a dia izy ireo mihitsy ny sahana ny fizarana ny taratasy fiantsoana ny ankizy. Andray izay vao velom-panantenana ny amin'ny zanako marina. Dia misaotra nareo fa tsy voavaliko izao vitanareo izao hoe nareo toy izao no miendrika ho mpanabe ka mafitasoa amin'izay asa etsoroany. Eny e, misaotra madama amin'ny firarian-tsoa fa mba hafatra avy aty aminay mpanabe dia mahaiza mifidy tsara ny sekoly ampianarana ny zanantsika amin'ny sisy e. Aza sodoka fotsiny amin'ny fandokafany aty ivelany fa dia adio tsara ihany aloha. Ie, marina mihitsy izay. Soa ihany aloha raha fa tsy mba nanafina tamintsika e. Fa raha tsy izany dia hafa mihitsy ny lalana ny zorana ohatr'izay. Teniko anareo aloha fa ny andray izazy iny azo lazaina hoe endry ka tsy manafinafin-javatra izany, indrindra raha tojorana lehibe ohatr'ireny. Ary aloha hitsidika kely atao tsekoly fa elaela zany tsy nandalo tato. Ary tsy nisy resaka tsony mikasika ny raha fa vava fotsiny ny an'ilay reniny. Olona toy ireny koa moa ve dia ho afaka ny anao inona e? Ho hitanareo mianaka ny didohako fa zany mianatra ny fandriana sy rahonana. Ohatray, ary taratasinona koa reto nisy nametraka atao amin'ny broko reto izany. Andraso hoe hosokafana. Atsony ianao talian'ny sekoly ho tonga ety amin'ny braon'ny polisy ny amin'ny 7 maraina tsy diso. Fa misy raha maika mikasika anao aty. Misaotra tompoko. Fa loziny ty nitory aka izany ny reniny ravo. Dia ahoana zany? Ary ty taratasy ray ty ndraso hoe noho ny fitarainan'ny ankizy sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra ao amin'ny sekoly izay tantananao dia mandray fanapahan-kevitra izay sy anakatonana tsy misy atakandro ny sekolinao vao voarainao ty taratasy ty. Oaile ty e, inona koa zany? Tena tsy nahapoziko reto marina. Dia inona ny hevitra? Ary misy mpampianatra mijoro vavolombelona zany ato. Dia iza nefa? Ariny ty mampitanondrika sy mampisafosafo lohan'ny atale. Ary misy taratasy ingeny atanan'izany. Midiry ianao Ramsea? Manahoana ianao Ramsea tale? Tsy metimety anga ianao zany fa to malomaloka tsy toy ny mahazatra. Manahoana aloha ianao? Dia mipetrapetraha aloha fa misy vaovao tsy milamina atao tsekoly ato. Izay no malasa ny saiko io, mipetraha mihitsy aloha. Dry fa vaovao tsy milamina hoana talea. Valy zany raha fitorinana petraka e. Zao no miendrika ny olona tsy vala ara-toanao. Tsy afianiko anao ny olana Ramsea fa na hoela na hoaingana mantsy dia tsy maintsy ho fantatrareo ihany. Reto, ty vakio anie reto e. Raha hoe ho jereko tsara. Io e. Zao anga Ramsea no efa nampanahanay hatramin'izay fa tsy ho tafarina mihitsika raha tsy mitandriny. Noraisinao fanakiviana moa ny teninay dia zao no vokany. Aza mandatra ntsony Ramsea fa tsy olana loatra raha ny sekoly no mikatona. Ty fiantson'ny polisy ty ny tena lozako. Sazanao tsara zao fa tsy moramora ngena mizaka ny alahelo ny hafa e. Lalandisy no nizoranao ka zakao ny vokany. Mitady ho be fitetika nefa totozo latsaka anaty vilany-jobo ny taolo. Ny herim-po betsaka fa niozam-peana any ka ny tsy maharaka. Amin'izao fafany ravo baka izao dia mahafaly ihany manasanareo hiara sakafo aminay mianaka nio. Raha tsy teo tokoa matsinareo mpanabe dia tsy ho tanteraka mihitsy ny fanirianay mianaka io. Fisaorana era-po era-tsaina no atolotra ianareo. Dia mary amin'ny fanasanao anay a.
ny rarintsika dia nisondrotany ravo amin'ny toerana ambonimbony indrindra misaotra indrindra dia makahery ianao zahay amin'ny fampianaranao azy. Anamafisakely izay tendra misezay raha matoramary a dia tiako ampahafantarina anao fa tsara ny fisongadinan'izy azy iny ao ampianarana. Rafo dia tia mandray anjara ary azo lazaina hoe mazoto tokoa ka toany izy amin'ny fianarana izay hatrehana tsy ho atsy. Inoko fa ho lasa lavitra iny zazy mba faniriko tokoa rety ny atafitany a. Tiako tokoa any oriana any raha tsy ara hivarotra amiko eny amoron-dalana mitsony izy fa mba ho tafitaraky ny faniritsika. Aleo atsoko amin'izay izay misaotra nareo sady masaka koa izay sakafo ny karakarainy ao e. Ravo a! Ravo! Efa tamiazona eny a. Dia tia pondra tokoa marina ny hafarako raha mba nandeha tamin'ny fahamarinana zao ka nanaja ny etaetany maro dia sy toy izao ny tsy anako ny fahanterako. Zao zany le hoe mizaka ny alahelon'ny sasany. Tsapako ankehitriny fa asa masina ny fanabeazana ka tsy aza fongaro amin'ny fitadiavam-bola na fetsifetsena na fanambakana na fanararotana. Kolo FM nanolotra ho anao teo diso lalana tantara nosoratany Rakoto Arvel Serge na Rakoto Gasy. Novelomin'ny tapapiroana Christophe Rabiarmanana. Niaraka tamin'ny Nirina ny Volatiana Ratsoelosoa Anjavola. Nandray ny feo afatra Andrianarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpananto tosa tapapiroana